misaotra an'Andriamanitra indray isika ary mpiaino malala isany. No ireo fitahiana sy ny fitantanana nomen'Andriamanitra ahafahantsika miaona indray amin'izao fotoana izao ary ny firariana dia ho feno ny fanomezam-pahasoavany ny fitantanana sy ny fitarihana nomen'Andriamanitra ny fiainantsika manomboka amin'ity fotoana androany ity. Mandritry ny herinandro isika dia hiresaka momba ny hoe fahasambarana. I Joba no resahina. Ary ao anatin'izany tontolon'ny herinandro izany no ametrantsika ny dingam-piainana izay tian'Andriamanitra izorana ihany koa tamin'ny alalan'ity mpanompo anankiray ity. Nefa mialohan'izany andeha hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra avo indrindra sy masina ny an-danitro, midera sy misaotra ny anaranao izahay no ireo fitantanana sy fiahiana nomenao ny fiainanay nandritry ny fotoana rehetra ka nahafahanay miara-dalana aminao amin'ity androany ity. Iaino ny teninao izahay, sokafo ny fonay, sokafo ny sainay, ary aoka ny teninao hitoetra betsaka ao anatin'ny fiainanay tsiraray avy. Manatrehatra izao fotoana izao amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Fahasambarana no resana ary havana malala. Ary i Joba no alaintsika ho ohatra izay anisan'ny mpanompo mavesa danja eo amin'ny fiainana amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Eo amin'ny sehatry ny tantara tokoa ry havana malala, anisan'ny miavaka ity mpanompo iray ity. Satria ny fiafaran'ny fiainany rehefa nitombanana dia vitsy ny tantara mikasika sy miresaka momba ny hoe tsara fiafara toa ny nataon'i Joba. Mitantan'Andriamanitra ary mifeno toe-javatra ihany koa. Ao anatin'izany ny safidy marim-potitra izay tian'i Joba ho tanterahana sy ametrahany ny hoaviny ka nahatonga izao tantara tsara fiafara izao. Satria raha tombanana sy resahina ny dingam-piainana tamin'ny tapany voalohany teo amin'ny tantaran'i Joba dia miresaka momba ny zanaka angamba ny voalohany indrindra. Iresahana ihany koa momba ny fanandramana izay noentina sy ny ainany tao anatin'ny vanim-potoana maro. Ary ny fanompoana izay niarahany Joba natao teo amin'ny natrehan'Andriamanitra. Nisy mpanjaka lehibe anankiray ray andro. Fa manana Fampaherezana ity mpanjaka ity fa tsy misy olombelona hitovy tantara aminy eo amin'ny fiainana. Marina tokoa fa amin'ny mahampanjaka azy dia afaka manoritsoritra lalana izoran'ny tantaram-piainana izy. Nanana zanaka izy, nanana vady ihany koa. Ary ny olom-peheziny tamin'izany vanim-potoana izany dia nankatoa azy amin'ny antsakany sy andavany. Teny nikisaka ny fotoana fa rehefa tratra antitra izy ry havana malala dia akory ny fitambotsorany fieverany fa maty rery tao anatin'ny tokantrano izy. Ary tsy nisy zanaka izay nahita ny nahafatesany, eny fa na ny vadiny azy satria ny vadiny maty taloha. Teo dia niova ny toe-javatra satria nanana faniriana izy ny hoe hanana fiafarana tsara indrindra, kanefa io ny fiafarana mafy indrindra teo amin'ny fiainany. Ry havana malala, rehefa miresaka isika momba n'ity Joba ity dia matetika miorona eo anatin'ilay fanandramana mafy indrindra ny aretany isika. Fa amin'ity herinandro ity dia tsy hijery isika afa-tsy ny hoe inona ny fiafarana tsara indrindra, inona nampiavaka ny Joba teo amin'ny fiainana, nahatonga azy nanana fahatsarana teny am-boalohany ary mbola nihatsara kokoa aza ny fiainany tany amin'ny fiafarany. Andenge ho vakitsika ny fanambarana ao amin'ny Joba toko voalohany ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Dia toy izao ny fivakiny ry havana malala. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany, ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany satria natahotra an'Andriamanitra ka ny fadiny ratsy
amin'ity tapany voalohany ty ry havana malala de azo nasongadina sahady fa ity joba ity de nampiaiky volana indrindra moa teo amin'ny tantaran'ny soratra masina fa nanana toetra marina toetra mahitsy lehilahy anankiray matahotra an'Andriamanitra firy amintsika taranaka ankehitriny reno asongadina mitovy amin'izany sehatra izany de ny hoe ny ahitana fa olona mahitsy olona marina olona mendrika ny olona anankiray ary de mitoy ihany ny tantara eo amin'ny 15 eo amin'ny Joba 15 ary niteraka 7 lahy sy 3 vavy izy anisan'ny zavatra lehibe mihitsy zany satria be de be ny mpivady manana fisainana sy fironana mba hiteraka toa Joba ihany koa folo ny zana ry havana malala ny endriky nisa folo moa dia anisan'ny hoe fanaperana ary io no entin'Andriamanitra ihany koa eo amin'ny fampitana hafatra amintsika fa rehefa folo ny jerena na ny hoe ny ampahafolony na ny toy zany dia anompanana totalokevitra anankiray ka ny ambongadiny tiana ho resahina dia fanaperana ity Joba ity zany hatrany am-boalohany mihitsy de efa nigokany fahasambarana ka de ny aina tao anatin'ny filaminan-tsaina ny zanaka ihany koa be dia be ary afaka mifaly amin'ny fananan-Joba ny 19 de zao ny fivakiny ary ny fananany dia ondry amanosy 7 sy rameva 3 ary omby 1 sy briky vavy 500 ary mpanompo maro be ka dia nanankarena be mihoatra noho ny zanaky ny atsinanana rehetra izany lehilahy izany ry havana malala tamin'ny vanim-potoana ny sinty Joba ity de vanim-potoana izay nanompanana fa olo miavaka i Joba matahotra an'Andriamanitra ary nisafidy mihitsy niara-dalana amin'Andriamanitra etsy andaniny dia misy ny fitantanana sy fiain'Andriamanitra ny fiainany ka dia lavorary ny fisakaizany teo amin'Andriamanitra no ireo fanambina antsoa zay no raisiny ry havana malala raha miresaka zany isika amin'ity tapany voalohany ity de azo resahina fa mananjavatra resahana ny soratra masina rehefa miantehitra amin'Andriamanitra isika ary raha somary hitsambikinana indray ny fotoana izay ny hafarany ity Joba ity ry havana malala ka ho resahintsika ny hoe nanahoana ny zanany nanahoana ny fanompona zay nataony teo anatrehan'Andriamanitra ary nanahoana ihany koa ny tomba ambidim-pananana zay niarahany tamin'Andriamanitra izao ny fanambarana ao amin'ny Joba 2:7 ka 9:12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary Jehova nitay ny hafarany Joba mihoatra noho ny voalohany ry fiangonana malala ry havana malala ry ray aman-dreny malala isika zay mandray zao afatra izao dia manome tombam-bidy Andriamanitra ho an'izay rehetra miantehitra aminy fa ataony mihoatra noho ny fanambinana efa nampiaiky volana tamin'ny fotoana lasa rehetra ny mbola hitahian'Andriamanitra ho an'ny mpanompony izay miantehitra aminy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany tsy zavatra diso ry fiangonana malala tsy zavatra antemantemaka ity fiarana amin'Andriamanitra ity fa zavatra tokony iainana isan'andro ka dia nataon'Andriamanitra mihoatra noho ny tamin'ny voalohany ny fananana sy ny fiafarany Joba ka nanana ondry amanosy 4 ampy 1 sy rameva 4 sy omby 2 ary briky vavy 1 izy ary nampody ny fiadanany Joba koa Andriamanitra raha nivavaka ho an'ny sakaizany izy dia nanome azy indroa toraka izay nananany ihany koa ary ny mahafinaritra indrindra ry havana malala na teo aza ny sedra zay matetika resantsika rehefa miresaka momba ny Joba isika dia hoe nandalo fahoriana tao anatin'ny feim-potoana fo ihany raha everina amin'ny fahelan'ny taona zay niainany Joba satria hatrany am-polohany
de niaina izy ary ny safidy an'andriamanitra de nandeha ny toy ny tantara nandeha ny tantara de misy vanim-potoana izay nahamaindrindra teo anatin'ny fiainany izay nahatonga ny zanany maty avokoa ny fananany fongana ary ny tena ny aza tratrany ny aretina foy izany fe-potoana izany fa ny zavatra lehibe dia mbola nisy fanonerana nataon'Andriamanitra fa namaty aza reo zazafolo ireo dia anoneran'Andriamanitra zazafolo indray rehefa tonga ny fotoana ary taorian'izay dia mbola 700 taona no andro ny ainany Joba nomena ny fananana nomena ny fitahiana nomena ihany koa ny faombiazana sy ny laza mankarena teo amin'ny fiainan'ity Joba ity. Ry mpiaino malala amin'izao fotoana izao tonga lafatra ary feno dia feno ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fitarian'Andriamanitra. Ho antsika izay velona amin'andro ankehitriny miaino ny tenin'Andriamanitra mamakafaka sy manadiady ny tokony atao ny zorana manoloana ny tantaram-piainana dia vitsy ny tantara izay ahitana fa tsara fiafara ny fiainan'izany olona izany. Fa ity Joba ity hatrany am-piandohana hatrany am-piafarana dia tsara fiafara fa izao nefa misy lalana voafatra ao anatin'ny tantarany izay fohy indrindra eo amin'ny ivon'ny fiainany izay nahatonga sedra mahamay teo amin'ny fiainany. Io nefa dia tsapan'i Joba fa miserana ihany fa ny andro sy ny atao rehetra miaraka amin'Andriamanitra mandritry ny fiainana rehetra no tena zava-dehibe. Ary azo antoka fa rehefa ho avy Jesosy Kristy amboninahitra dia 400 no isan'ny zanak' Joba iodidina eo anatrehany amin'izany fotoana izany. Toa tanteraka amin'ny vaninandro ankehitriny ny iresana ny hoe miteraka 7 lahy sy 7 vavy tsodranon-dra malagasy izay ilazana fa 17 nisan'izany zaza izany na tsy mitovy vavy sy lahy aza ireto zanaka ireto mitovy amin'izay faniriantsika mamalagasy antsika izay amin'ny fotoana farany dia ho hita fa 400 miodidina amin'ny Joba ary ny tena tsy ambaratelo izay mahagaga indrindra ry mpiaino malala dia 400 fa reo 7 zandriny indrindra zandry amin'ny kendrika amina endrika zany hoe ho toa manana endriky ny zandry indrindra amin'ireo 400 reo izay zanaka voalohany maty voalohany dia ireo nefa nizoky indrindra rehefa tonga ny an-danitra iodidina eo amin'ny Joba ireo ary hiteny manao hoe dado ny fitantaranao sy ny fiahinao sy ny fikarakaranao no nahatoy izao anay. Ry havana malala ray aman-dreny malala andeha mba hijery isika ny amin'ny hoavy izay tokony ho tsara indrindra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ary ny faniriko amin'ny fotoana toy izao dia andrefesantsika lalana vaovao mba ahatonga ny safidy ho tsara indrindra fa ny tantara ny fiainantsika dia tsara mpiandohana satria misafidy an'Andriamanitra isika ary tsara ihany koa amin'ny fiafarana ho any an-danitra isika amboniny izany rehetra izany ka dia hotody soa any an-danitra ameny tantara izay tsara indrindra mihoatra noho ny fiainan'ny hafa aza. Andriamanitra ny fahasoavana hitantana ny fiainantsika ka hotody amintsika ne izany endriky ny fandaminana izay omen'Andriamanitra izany hotody soa eo amin'ny fiarana amin'Andriamanitra mandritra ny fiainana rehetra ny. Ry tompo avo indrindra sy masina ny an-danitro dia bokafaliana ny fonay noho ny fitantanana sy ny fiahina nomenao ny fiainanay ka manomboka ankehitriny dia azo antoka fa ho lavorary eo anatrehanay ny fitarianao. Nianatra izay tamin'ity androany ity nianatra momba ny tantaran'i Joba. I Joba lay mpanompo izay nahatonga an'izao tontolo izao hanana fomba fijery miavaka indrindra satria olona notahinao tamin'ny vaninandro izy. Amin'izao fotoana izao dia tianay koa tompo no
handray an'izany afatra izany hoery lehibe eo amin'ny fiainanay amin'ny hoavinay ihany koa dia mety izy hitarika anay mandritra ny fiainana rehetra amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.